miarabantsika indray ny sampana tanora kristianina ny riampeo eto amin'ny fiangonana Fijekema Ziona fanantenanam-bato-be amin'izao aladin'ny Pentekosta 2 May 2020 izao. Anana endrika hafakely ity antsa Pentekosta ity noho ny amin'ny zava-misy eran-tany dia ny fianahan'ny valanaretina Covid-19 satria efa mananika ny 4 tapitrisa nisan'ireo mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eran-tany ary mananika ny 4 nisan'ny maty amin'izany. Raha ny eto Madagasikara dia efa mananika ny 700 nisan'ireo mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ary ny zava-misy dia eo amin'ny 2 volana eo izao no tsy mivoha malalaka ny trano fiangonana noho ny amin'ity valanaretina ity. Noho izany dia ny fidoloha hevitra manokana ny sampana tanora kristianina ny riampeo amin'izao antsa Pentekosta 2020 izao dia ny tenin'Andriamanitra izay nolazain'i Mosesy ao amin'ny Deuteronomia 2:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fantaro ankehitriny fa izaho dia izaho no izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona ary izaho no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Izany tenin'Andriamanitra izany dia nentina indrindra eo ambanin'ny lohahevitra izay diniantsika fiangonana Fijekema amin'izao volana May izao dia ny hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Koa izao antsa Pentekosta izao dia miankina indrindra amin'io tenin'Andriamanitra no fidiana io ary eo ambanin'ny lohahevitra mpanjinintsika amin'izao volana May 2020 izao. Nufuyani kamalen Nenukewi masunau Nifazade avenuirer Rayo rasichaka Mulala vichanwale Kamyangavi mitalau Kantanusi aruvire Rayo rasichaka Maruku nifaval Nisakanay matsiwanau Nifaukai zitiampimal Rayo rasichaka Kamyangavi mitalau Tantanusi
raha jerentsika itenin'andriamanitra ao amin'io Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andininy fahasivy amby telopolo io, itenin'andriamanitra voalaza voalohany indrindra eo dia ny hoe fantaro ankehitriny, fantaro ankehitriny. Eo amin'ny fiangonana ny fahafantarana dia asan'ny fanahy masina izany ary asan'ny fanahy masina irery ihany. Indrindra Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha-efatra amby folo andininy faha-enina amby roapolo manao hoe fanimpananatra dia ny fanahy masina izay irahiny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Arak'izany raha tsy eo ny fanahy masina tsy mahafantatra isika, satria ny fahafantarana dia tsy ao anatin'ny saina midika ao fahalalana fa ao anatin'ny fo midika ao fiainana. Jesosy raha niditra tao Jerosalema ka nobin'ny olona dia miteny momba ny Jerosalema, voalaza ao amin'ny Luka toko fahasivy amby folo andininy faha-raika amby efapolo sy faharoa amby efapolo, fa nitomany izy ary niteny hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Arak'izany ny olona dia mizaro ao anatin'ny sokajy roa ihany, na mahafantatra izy na tsy mahafantatra izy. Tontolo anankiroa samihafa ireo, ary ny vokatr'izany arak'izay voalazan'i Jesosy eo dia hoe na ao anatin'ny fiadanana izy na tsy ao anatin'ny fiadanana izy. Fantaro ny toerana misy anao. Aiza ny misy anao? Mahafantatra ve sa tsy mahafantatra? Ao anatin'ny fiadanana ve sa tsy ao anatin'ny fiadanana? Hira voalohany atolotry ny estekeny riampeo, ny fo itoeranao.
ny toyny hoe mahafantatra arak'izay voalazantsika teo ambony dia ny hoe mahafantatra inona na mahafantatra ny iza. Ny tenin'Andriamanitra amin'io Deutéronomie 4:3-7 dia milaza hoe fantaro ankehitriny fa izaho dia izaho no izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona ary izaho no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Andriamanitra dia mampahafantatra ny tenany amin'ny alalan'ny voahariny, fa Andriamanitra koa dia mampahafantatra ny tenany amin'ny alalan'ny asany. Azo lazaina fa izao valana retina Covid-19 izao dia tena fampisehoana ny momba ny asan'Andriamanitra. Amintsika izany dia midika hoe faharavana, fahafatesana, fa amin'Andriamanitra izany misy dikany hafa mampahafantatra ny tenany izy eo anatrehan'ny aretina, eo anatrehan'ny fahafatesana, fa izy no mahasitrana, izy no mahavelona. Satria ny voatoatiny io Deutéronomie 4:3-7 io dia milaza amintsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra tokana. Izy irery ihany no Andriamanitra. Izy no manana fahefana amin'ny aina satria izy no mahafaty sy mahavelona. Izy no manana fahefana amin'ny fahasalamana satria izy no maharatra sy mahasitrana. Ary dia lazainy eo koa fa manana ny fiandrianana izy amin'Andriamanitra azy ka tsy misy mahafaka amin'ny tanany. Fantatrao ve ny Andriamanitra ao? Raha te hafantatra azy ianao dia katoavy ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izany. Hoy Paoly Apôstôly ao amin'ny Koritiana 1:12-7 tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Tsy misy mahay manaiky hoe Andriamanitra no Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ty hira anankiray ity dia hira milaza indrindra ny fahafantaran'Andriamanitra tokana ho ilay Andriamanitra izay mpaharitry izao tontolo izao ary mamerina izao tontolo izao. Hira masoandronay.
Ny zavatra anankiray izay ateraky ny fahafantarantsika an'Andriamanitra dia ny fahafantarana ny tenantsika. Tokony izany mandrakariva ny fiainan'ny maha-kristianina hoe raha fantatsika Andriamanitra dia tokony fantatsika kosa ny tenantsika eo anatrehan'izany. Raha Andriamanitra no tokony fahefana amin'ny fiainana, isika zany dia olombelona mety maty. Raha Andriamanitra no tokony fahefana amin'ny fanasitranana, isika zany dia olombelona mety marary. Ary raha manana ny fahefana feno Andriamanitra, isika kosa tsy afaka miala eo anatrehan'Andriamanitra. Arak'izany dia misy ny fitsarana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary sarony izany fitsarana izany indrindra izao valan'aretina Covid-19 izao. Fitsaran'Andriamanitra antsika ary dia tokony hampandiny tena antsika izany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tena mila Andriamanitra hamonjy antsika tokoa isika eo anatrehan'izao valan'aretina izao. Nefa Andriamanitra iza? Andriamanitra iza? Sao diso Andriamanitra isika ka lasa amin'ny fanompoan-tsampy. Ny zavatra hita mantsy dia mihazakazaka amin'ny zavatra hita maso ny olombelona eo anatrehan'ilay valan'aretina. Mitady fitsaboana, izany hoe fanefitra sy fanafody, mitady fanampiana, vola sy sakafo, fa tsy mihazakazaka amin'ilay Andriamanitra izay milaza ny tenany amintsika, manambara ny tenany amintsika. Zavatra anankiray mahagaga amin'izao zavatra mitranga amin'ny firenena izao, noho ny efa nisy ireny fanompoam-pivavahana any amin'ny fiangonana ireny, dia nisy olona anankiray tena faly mihitsy nilaza hoe na dia manao fanompoam-pivavahana any an-trano aza, hafa ihany ny manao fanompoam-pivavahana any amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia lasa eritreritra ny tena manao hoe raha ny trano fiangonana zany lazaina hoe hany tranon'Andriamanitra, dia tranoniza kosa ny trano itoerantsika tsirairay avy. Tranoniza kosa ny trano itoerantsika tsirairay avy. Mila mitady an'ilay Andriamanitra manambara ny tenany amintsika isika. Mila mitady azy isika. Ny tombony dia izy no manana ny fahefana rehetra, ny amin'ny fiainana, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fitsarana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary hitady ahy ianareo dia hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ity hira anankiray ity dia hira milaza ny fitediavana an'Andriamanitra. Ary ohatrany tsy dia hitantsika loatra ilay zavatra lazainy any amin'ny faran'ity hira ity, fa ny tena mahafalay Andriamanitra dia ilay Andriamanitra manome antoka fiainana mandrakizay. Dia izany dia hira tena mendrika ho an'ny firenentsika tokoa, dia hira fangatahana vavaka eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny firenentsika, hira ity firenena ity.
anjamanitro milanao toko mitady fatratra sasatra mila famonjena fa milopotraka trotratrotraka nefa manantena fa hainao avoko izay rehetra mety mahasoa ty firemeny ty anjamanitro milanao toko mitady fatratra sasatra mila famonjena fa milopotraka trotratrotraka nefa manantena fa hainao avoko
Ny fahafantarana ry havana dia mitondra antsika ho amin'ny dingana anankiray indray. Raha mahafantatra an'Andriamanitra isika ary raha mahafantatra ny tenantsika eo anatrehan'ilay Andriamanitra isika dia misy fanapahan-kevitra tsy maintsy ataontsika. Ary izany koa dia asan'ny fanahy masina. Tsarofintsika tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 5:20 amin'ilay zanaka adala. Raha nody ny sainy dia voalaza ao amin'izany fanoharana izany hoe dia niainga izy ka nankany amin'indray. Misy fanapahan-kevitra izany. Tsy isika nefany no manao fanapahan-kevitra mialoha, fa mihoatra noho izany Andriamanitra nefa manantona antsika raha manantona azy isika. Ao amin'ilay fanoharana teo, raha nody ilay zanaka adala, ny rainy efa niandry azy. Fa Andriamanitra raintsika kosa efa nandray andraikitra mialoha izy. Ary voalaza ao amin'ny teny izay voalaza hoe ivon'ny Baiboly manontolo, Jaona 7:9 izany fandraisan'Andriamanitra andraikitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Efa nomena antsika ny fahavelomana avy amin'ilay Andriamanitra manana fahefana amin'ny fiainana. Efa nomena antsika ny fanasitranana avy amin'ilay Andriamanitra manana fahefana amin'ny fanasitranana. Ary nomeny amin'ny fitiavana izany. Ny andraikitsika eo anatrehan'izany, asan'ny fanahy masina dia ny manantona sy mandray an'izany fahasoavana izany. Fibebahana izany ary finoana ihany koa. Finoana ihany koa. Misy fianakaviana maromaro tamin'ity taona 2020 ity nandray tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mijere ahy dia ho voavonjy ianareo. Mijere ahy dia ho voavonjy ianareo. Eo amin'ny dikateny hafa, ny dikan'ny teny hoe fantaro dia milaza hoe jereo na ekeo. Jereo na ekeo. Raisina ndraikitra ao ry havana. Miteza hibebaka, minoa dia ho velona ianao. Minoa dia ho sitrana ianao. Fa tena aina nomen'Andriamanitra anao. Tena fanasitranana nomen'Andriamanitra anao. Ary omeny anao amin'ny fitiavana izany. Ira tena aina. Desire,
Zavatra anankiray farany ry havana izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao teniny ao amin'ny Deutéronomie 2:30 izao dia ny hoe mizara ho an'ny hafa, mizara ho an'ny hafa. Zarao izay efa nomen'Andriamanitra anao raha nomena fiainana ianao sy fahavelomana. Zarao izay nomen'Andriamanitra anao raha nomena fanasitranana ianao. Fa anjaranao indrindra mijery ny hafa koa izay mbola tsy mahafantatra, izay mbola tsy miaina an'izany. Ny fitoriana ry havana dia tsy teny nomena fa fiainana no zaraina. Ny fitoriana dia tsy teny nomena fa fiainana no zaraina. Torio izay iainanao ao amin'Andriamanitra. Torio ary zarao ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao. Ary sahi mijoro an'izany amin'izany. Tahaka ny Petera izay samy joro ka nanambara ao amin'ny tenin'Andriamanitra vakina amin'izao Pentekosta 24 izao dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:9 ka hatramin'ny 12. Ary ny tenenany teny anankiray manambara ny mampiavaka an'i Jesosy dia ao amin'ny 12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Jesosy ilay fanomezan'Andriamanitra no hany azahoantsika famonjena, azahoantsika fiainana, azahoantsika fanasitranana. Ary isan'ny fitoriana tsara indrindra ary mahomby indrindra dia ny fiderana, izany hoe ny filazana ny hatsaran'ilay Andriamanitra izay raintsika, mpamorona antsika, mpiahy antsika. Tsaroantsika tsara satria tantara efa nalalaovintsika tato amin'ny Estekeny ampeo ny tantaran'i Josafata mpanjakan'i Joda izay nandresy ny Moabita sy ny Amonita ary Meonita fahavalo marobe tamin'ny hira fiderana nataon'ny mpihira manao hoe liderany Jehova fa mandrakizay ny famindrapony, liderany Jehova fa mandrakizay ny famindrapony. Rariny indrindra ary raha faranantsika amin'ny hira fiderana an'Andriamanitra ilay mpiay antsika izao antsa Pentekosta izao dia amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ho fiderananao.
sendra fihafiny tsy mba hanay satrity satri zanakao oesandra trizao mihira anao andriny fiai nanay osana watao fidirananao janayo banzakanay Hofeny zao antsa Pentekosta 20 zao izay natao tamin'ny endrika tsy dia mahazatra antsika loatra noho ny amin'ny zava-misy dia raisintsika ho antsika rehetra niteny Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sitrano ny marary atsangano ny maty diovy ny boka avoany dia amin'ny efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana Matitoko 10:9 mandehana isika rehetra ka zarao ny fahavelomana sy ny fanasitranany efa mena antsika ao amin'i Jesosy. Tena mila fahavelomana sy fanasitranana ny ankonana, ny fianakaviana ary ny fiarahamonina. Tena mila fahavelomana sy fanasitranana ny fiangonana. Tena mila fahavelomana sy fanasitranana ny firenena. Isika no miasa amin'izany, koa mahereza sy mahatanjaka fa ny tompony momba antsika ahefa ny zavatra rehetra. Dia ilay miteny amintsika manao hoe arindro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen.